Dia mipetraka mizara roa mazava tsara koa ny anjaran'ireo olona ireo araka ny fampianarana izay fahitantsika teto, satria isan'iza no manaraka ny fampianarana hoentin'ny fiangonana farany io dia tsy hiatra aminy ilay atao hoe fahatezeran'Andriamanitra, satria nahoana hanana fiarovana manokana izy ka raha miraraka ilay fahatezerana izay tsy inona fa ny lozafito dia tsy ho vory olona ireny raha manaraka ny afatra hotorian'ilay ho fiangonana farany. Fa izay tsy manaraka kosa dia mazava loatra fa tsy maintsy voan'ilay fahatezerana. Ny fanontaniana goavana ary mipetraka tao anatintsika dia hoe iza marina io fiangonana farany io efa misy sa mbola tsy misy. Izy io zany no antoko no avy ny tantara rehetra ho iaho araka ny voalaza teo. Ny marina dia zao Jesosy Kristy dia efa nampiseho tamiko sy efa nampafantatra ahy ny momba ny fiangonana io. Ary izaho efa mahalala amin'izao tsika miteny zao hoe iry le fiangonana, ary le fiangonana, ary roviana ny tokony hanomboka io événement faharoa io. Saingy sarotra be amiko ny tonga dia hiteny mialoha mivantana eto zany hoe iry le fiangonana na iry le fiangonana. Fa aleo hoentintsika amin'ny zavatra voasoratra ara-tsoratra masina. Ny hamoahantsika azy dia hoteneniko aminao fotsiny le fiangonana rehefa avy eo. Dia tadidio ny zavatra efa nambaratra ny ampiandohana tany fa dia zao hoe zay rehetra manaraka ny fiangonana io no ho lasa vahoakan'Andriamanitra. Fa izay rehetra tsy manaraka an'io tsy dia hoe le manaraka le fiangonana loatra fa le manaraka n'le teny sy ny fampianarana izay ampianarina, izay atao hoe fahamarinana tsy misy kilema. Dia reny no atokana ho an'Andriamanitra. Ka ny anisan'ny zavatra kely na marika kely hitantsika tany ampiandohana aloha dia hoe le fiangonana farany dia mitovy amin'ny fiangonan'ny apôstôliany na ny fiangonana voalohany zany. Ka mba ahafantarantsika ary zany hoe iza ary izy io dia aleo ianarantsika aloha androany ny momba ny fiangonana voalohany. Dia rehefa fantatsika amin'ny tsipiriany ny fiangonana voalohany dia ampitoviantsika amin'io fotsiny ny fiangonana rehetrarehetra misy manerana ny tany sy eto Madagasikara dia jerentsika hoe iza no mitovy amin'io. Zany hoe le fiangonana voalohany zany karazana lasitra. Dia rehefa hitantsika ny lasitra dia alaina daholo ny fiangonana rehetra dia ampidirina ao anatin'io lasitra io fa zay tena mifanaraka amin'io ary tafiditra ao tsara dia izay le fiangonana farany zay. Fa raha misy mihoatra kely na tsy ampy be dehibe na tsy mitovy mihitsy dia mazava loatra fa tsy izany lay fiangonana farany. Ka ny fiangonana voalohany ary aloha no jerevantsika, zany hoe le fiangonana tamin'ny andron'ny apôstôly.
ovakitsika sy ianarantsika ty ampiandohana zany hoe oviana no nanomboka nisy ny fiangonana voalohany. De mazava loatra aloha fa ny fiangonana kristianina izy io. Ary izy ty de mifanindra sy mifandraika am'le zava-misy no resahako taminao mikasikasika ny zavatra hita teny amin'ny planety Mars. Satria ny zavatra hitan'ny olona zay olombelona nandefa robot teny amin'ny planety Mars de nahita tenin'Andriamanitra teny ary nahita didy folo. De nahita fanambarana goavana ho azo manokana raha ny fahalalany anazy sy ny fandiniany zao tontolo zao. De zao no navoaka ny retom-pandinika manam-pahaizana ny ampitan-dranomasiny rety ny fivavahana kristianina no hany fivavahana tokana tena izy. Satria hitany zany hoe tsy nisy teny boky hafana hoe fivavahana hafa tany fa de hoe ny boky ampiasain'ny kristianina. De teny eo anatin'ny soratra masina na ny baiboly. De nanaiky izy ary namoaka fanambarana fa ny fivavahana kristianina ny fivavahana tena izy tokana ozy izy ka ao anatin'le fivavahana kristianina nefa misy be dehibe mihitsy. Izy am'ireo be dehibe areo ary le tena izy satria tsika nahita tamin'ny fianarana farany hoe vala iray ihany ary fiangonana iray ihany ny sitrapony tompo fa tsy sitrapony ary tsy hoe planina avy aminy no isian'ny fiangonana maro de maro manerana ny tany. Andao ary vakina aloha ny tenin'Andriamanitra ahafantarantsika hoe nanomboka oviana no nisy ny fiangonana voalohany. Ao amin'ny Matio de ny toko 2:20 ary no vakitsika de ny 2:20. Matio toko 2:20 2:20. Rehefa mahita ny tenin'Andriamanitra ianao miara mamaky sika ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zao ny vaky ny teny. Ary izaho milaza aminao koa ianao ny Petera ary amboniny ty vatolampy ty no haoroko ny fiangonako ary ny vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy aharesy azy. Eo zany no mamaly le fanotanitsika le hoe oviana ary no nisy tokoa zany atao hoe fiangonana voalohany zany. Maro de maro ny olona rehetrarehetra no mieritreritra fa hoe rehefa lasa niakatra tany an-danitra Jesosy de nanorina fiangonana am'izay ny apôstôly de zay vao nisy ny fiangonana voalohany. Ny marina nefa tsy izay fa ny fiangonana voalohany tamin'ny fotoana natetỳ ambonin'ny tany an' Jesosy Kristy de efa nisy. Ary io le hitantsika tao amin'ny Jaona toko 10:9 zay vakina teto tamin'ny fandarana farany manao hoe manana ondry hafa zay ivelany ty vala ity ao izy. Zany hoe efa nisy le vala ary iny vala iny no atao hoe fiangonana. Saingy mbola vala no niresahana azy tamin'izay. Ny tenin'Andriamanitra ny vakitsika teo ihany koa de nanambara hoe aoroko ambonin'ny ty vatolampy ty ny fiangonana. Petera le vato amin'io ary Petera zany no somary nitodian'i Jesosy manokana de nitenenany hoe aoroko ny fiangonako amin'ny alalanao. Ohatraohatran'izay dikan'le teny hoe aoroko amin'ty vatolampy ty ny fiangonako. Zany hoe tamin'izany fotoana zany de efa nanorina ny fiangonany Jesosy Kristy. Ary fiangonana zay naoriny io no nataony tamin'ny anarana anankiray tamin'le Jaona hoe vala na hoe ity vala ity. Ka ny tena marina zany de efa tamin'izany fotoana zany no nisy ny fiangonana. Ka le zavatra ho karohana nefa tsy de le hoe vanim-potoana loatra hoe nisin'ny fiangonana voalohany fa ny toetoetra sy ny mombamomba ny fiangonana voalohany. Ary tenin'Andriamanitra io ihany no ahafahantsika maka ny famaritana anankiray na ny lasitra anankiray ahafantarana momba ny fiangonana voalohany. Raha raisina ary ty teny ty de hoe ianao ny Petera ary amboniny ty vatolampy ty no haoroko ny fiangonako. Ny dikan'izay de hoe nitoy le teny hoe vavahadin'ny fiaina-tsita tsy aharesy azy. Ny dikan'izay de ny fanontaniana iray no apetraka aminareo hoe iza no nanorina ny fiangonana kristianina voalohany. Petera sa Jesosy Kristy? Ny valiny de tsotra. Jesosy ny mpanorina fa Petera ny nanorenana. Na hoe tamin'ny alalan'ny Petera no nanorenana azy. Ka ny dikany de zao ny fiangonana voalohany izay atao hoe fiangonana kristianina niainga tamin'ny andro natongavana nisiny Jesosy fa tsy hoe natongavana tamin'ny andro mbola tetỳ ambony tany Jesosy de fa nisy ny fiangonana kristianina. Ary ny zavatra ray raisitsika voalohany de zao hoe naorin'ny tompo fa tsy naorin'ny olona. Satria tsy Petera no nanorina an'le fiangonana fa Jesosy Kristy. Zay no aza adino zay. Zay zany no ataontsika hoe indisy voalohany na hoe marika voalohany zany zay.
naoron'ny tompo ny fiangonana fa tsy naoron'ny olona. Ary teny no manamarina zany, tsy Petera no nanorina fa Jesosy Kristy, fa de hoe eo amin'ny Petera na hoe amin'ny alalan'ny Petera ny dikany no hanorenana ny fiangonana, fa Jesosy no nanorina azy. Zay ary ny andisy voalohany, naoron'ny tompo fa tsy olona ny fiangonana voalohany. Ny faharoa, mombamomba ny fiangonana voalohany ihany dia andao ary jerentsika hoe rehefa nanorina ny fiangonana io ary Jesosy Kristy dia mifandraika amin'le tamin'ny alalan'ny Petera. I Petera zay tsy inona fa apôstôlin'ny Kristy na hoe mpianatry Kristy. Jerentsika ary ny marika faharoa na ny indisy faharoa ao amin'ny Efesianina dia ny toko faharoa andininy 7:20 sy 20. Efesianina toko faharoa andininy 7:20 sy andininy 20. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary, koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompon-tany, ray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Natsangana teo ambony ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Ny toetra alalàna ny fiangonana voalohany, toetra faharoa zany ty resantsika ity de zao. Koa de tsy mba vahiny sy mpivahiny nareo izy. Iza moa reo? Le olona mivavaka ao anatin'le fiangonana voalohany na hoe tao anatin'le fiangonana voalohany. Ka ny tena marina tsy le trano fivavahana no atao hoe fiangonana, fa le olona mivavaka mihitsy no lazaina fa fiangonana tamin'izany fotoana zany. Fa am'izao alitsika zao moa efa tsy de zay loatra ny resan'ny olona azy, fa ny fieritretan'ny olona hoe fiangonana de le hoe trano ivavahana sy ny hoe toerana ivavahana. Fa ny tena marina le mpino, le mpivavaka ao natao hoe reo natao hoe fiangonana. De reo mpinondreo zany na reo mpivavaka reo le niteneny hoe tsy vahiny tsony tsy mpivahiny tsony tompon-tany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. De reo le fiangonan'reo. De io fiangonana io izy eo amin'ny andiny faharoapolo de hoe natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany. Zay no tadidio marika faharoa. Ny marika voalohany zany de hoe ny fiangonana dia naoron'ny tompo fa tsy naoron'ny olona, na hoe natsangan'ny tompo zany. Ny marika faharoa de hoe naorina teo amin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany. Zay le teny eto amin'ny andiny faharoapolo hoe natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany. Ny dikany zany de zao, Kristy ozy ny fehizoro indrindra, de enareo kosa de miorina amina apôstôly sy mpaminany. Zany hoe manelanelana ny Kristy sy ny olona mpivavaka de misy ny atao hoe apôstôly sy ny mpaminany. Zay le hoe naorina tamin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany. Ary zay no natonga an'le fiangonana naorina tamin'ny alalan'ny Petera, satria Petera ny apôstôly tamin'izany. Nisy mpisorona be ane tamin'izany, nisy mpisorona tamin'izany, nisy fariseo tamin'izany, nisy mpanora-dalàna tamin'izany sy ny karazany. Fa tsy reny no nofidian'i Jesosy anorenana ny fiangonana satria tsy apôstôly reny, fa Petera no nofidiny satria Petera no apôstôly. Ny dikany de zao, ny fiangonana voalohany dia fiangonana niorina tamina apôstôly sy mpaminany. De zao mbola ho fantaritsika daholo zany rehetrarehetra zany, fa de le hoe indisy fotsiny aloha zany jerentsika zao ahafantarana hoe inona avy no marika alalàna ny fiangonana voalohany, mba ahafantarantsika mamantatra ny fiangonana farany, satria tsy maintsy zay mitovy am'izay ihany tafiditra anaty lasitra no fiangonana farany. Ny toetra fahatelo ary ahafahantsika mamantatra ny fiangonana voalohany dia iverina ny am'le Matthieu toko faha 9 teo tsika. Matthieu toko faha 9 de averina vakina le andininy 20 de toizantsika eo amin'ny andininy 7. Matthieu toko faha 9 de andininy 20 sy 7. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary zao ny vaky ny teny. Ary izaho milaza aminao koa, ianao ny Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoroko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiainany tsy hita tsy haharesy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Amin'ny alalan'izay teny zay no ahafahantsika maka ny indisy fahatelo, na ny hoe marika fahatelo. Tsy verenana intsony le hoe naorin'ny tompo fa tsy olona, naorina teo amin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany.
fa ny toena anankiray de hoe ny vavadiny fiainatsita tsy haharesy azy. De nytoizana le teny fa tsy vitan'izay hoe omeko anao ny fanalahidiny fanjakan'ny lanitra ozy izy, ka na inona ninona fehezina ety ambony tany de ho fehezina any an-danitra, ary ninona vahana ety ambony tany de ho vahana any an-danitra. Zany hoe nomena fahefana manokana le apôstôly izay hitarika ny fiangonana. Zay ny andisy fahatelo. Le fiangonana zany de zao fiangonana misy fahefan'ny lanitra. Hafa dia hafa ny dikan'izay fahefan'ny lanitra zay satria nazavaina eto zany ny voalohany le hoe vavadiny fiainatsita tsy haharesy azy. Ny faharoa de hoe omeko anao ny fanalahidiny fanjakan'ny lanitra. Olona manana fahefana no manana an'izay zavatra zay. Satria nahoana nolazaiko hoe fahefana le izy satria nitenenina hoe raha misy zavatra tapahanao ety ambony tany, tapahana any an-danitra. Raha misy zavatra ekenao ety ambony tany, ho ekena any an-danitra. Raha misy zavatra vahanao ety ambony tany, ho vahana koa any an-danitra. Raha misy fehezinao ety ambony tany, ho fehezina ihany koa any an-danitra. Zay le manana ny fahefan'ny lanitra. Ny fahefan'ny lanitra zany no manapaka zany rehetrarehetra zany, kanefa de napetraka tao amin'ilay apôstôly iorenan'ny fiangonana. De zay ny andisy fahatelo na ny marika fahatelo, manana fahefana avy amin'Andriamanitra na fahefan'ny lanitra. Zany ny toetran'ny fiangonana voalohany izay resahantsika amin'ny Antsipriany tsara mba ahafahantsika mamantatra lay fiangonana farany rehefa avy eo zany, dia zay ny andisy fahatelo. Ny marika faefatra na ny andisy faefatra zany zao nijerevantsika, dia andaondray ary amaky tenin'Andriamanitra hafa isika ahafahantsika mamantatra ny marika faefatra. Ivadika any amin'ny bokin'ny Galatiana ary sika, de ny toko voalohany andininy 1:12 sy 12. Galatiana toko voalohany andininy 1:12 sy andininy 12. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, zao ny vaky ny teny: fa ampahafantariko anareo ry rahalahy ny amin'ny filazantsara zay notoriko, fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany, fa izaho tsy nandray azy tamin'olona, ary tsy mba nampianarina aho, fa tamin'ny fanambarany Jesosy Kristy ihany. Zay ny andisy faefatra. Inona ny dikan'izany? Ny fiangonana zany de mazava loatra fa niorina teo amin'ny apôstôly, ary ny aina tamina fampianarana araky ty voalazan'ny apôstôly Paoly ity. Satria apôstôly ihany koa i Paoly, tsy iverenantsika eto angamba ny tantarany. De zao izy ny zavatra nitoriko taminareo izy dia tsy ohatran'ny nen'ny sasany, satria za tsy nandray azy tamin'olona, ary tsy mba nampianarina fa tamin'ny fanambarany Jesosy Kristy ihany. Zany hoe ny zavatra nampianarin'ny apôstôly mazava loatra, de tsy zavatra nianarana tety ambonin'ny tany, tsy nianarana tany aman'olona, tsy noratovina tamin'izao tontolo zao, fa fampianarana nampianarin' Jesosy Kristy ireo apôstôly ireo. De zay mihitsy le toetra faefatra na le andisy faefatra mampiavaka ny fiangonana voalohany, manana ny fampianarana avy any amin'ny Kristy na avy any an-danitra, fa tsy avy etỳ an-tany. Zay ne le jaonina toko voalohany, le toko fahatelo azafady, zay le jaonina toko fahatelo mivakina teto aminareo le hoe hafa ny avy any ambony, hafa ny avy etỳ an-tany. Ny avy any ambony ozy de zay hitany sireny no lazainy. Zay le fampianarana avy amin'Andriamanitra, avy any an-danitra, avy amin'ny Jesosy Kristy. Ka ny tena fampianarana iorenan'ny fiangonana voalohany de io fampianarana avy amin'ny Kristy io. Ary io lay nomena ny anarana hoe fampianarana tsy misy kilema, satria avy amin'ilay tsisy kilema le izy. Lay tsy misy kilema no nampianatra azy, lay tsy misy kilema no nanangana azy, lay tsy misy kilema no nanoro azy, de zay no mahatonga azy hoe fampianarana tsy misy kilema, ary tsy azo kianina satria efa tsisy kilema. Zany no niaina ny fiangonana voalohany, zany fampianarana tsy misy kilema izany. Zay ny andisy faefatra na ny toetra faefatra mampiavaka ny fiangonana voalohany. Dia tsika zany zao mbola tsy mijery an'le fiangonana farany mihitsy, satria so de nareo zany eo an-trano maimaika be hoe iza marina zany le fiangonana farany. Zay ny aloha ny andisy faefatra, alohan'ny ijerevantsika ny andisy fahadimy sady farany, dia hojerevantsika aloha ny tenin'Andriamanitra ray manamafy an'ity le hoe nampianariny Kristy ity ilay ireo apôstôly rehetrarehetra. Ao amin'ny Matio ary toko 7:20 vakitsika, de ny andininy 7:20 sy
roapolo. Matio 7:20, 7:70 sy 20. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary, zao ny vaky ny teny. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Ty zany dia manamafy ilay voasoratra tao amin'ilay Galatianina teo ihany, izay nilaza hoe ny fampianarana netiko ny apôstôly Paoly dia tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra, tsy nampianarin'olona fa nampianarin' Jesosy Kristy. Ary ny apôstôly dia manana an'izay tokoa satria Jesosy talohan'ny elany tety ambonin'ny tany, rehefa hiakatra ho any an-danitra izy dia ity teny vakitsika ity no afatra napetrany. Hoy izy eto hoe mandehananareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Zany hoe apôstôly reo zany dia samy nahazo ny fampianarana avy amin'ny Kristy. Dia zay no natonga azy ny teny hoe zao no nampianariko anareo, zao no nandidiko anareo, dia ireo ampianaro ny firenena rehetra. Zany hoe manana ny fampianarana avy amin'ny Kristy tokoa ny fiangonana voalohany. Manamafy fotsiny iny. Jery ny 5 farany isika ary amin'ny ity androany ty hoe inona ny marika 5 farany avatarana ny fiangonana voalohany. Andao ary vakitsika ny asan'ny apôstôly dia ny toko voalohany. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny 4 sy ny 5 aloha no hovakitsika. Asan'ny apôstôly toko voalohany 4 sy 5 dia avy eo vakina ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary raha niara-ny angona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy ala ny Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasan'ny Ray izay efa renareo tamiko, hoy izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Mivadika ho zavatra hafa dia hafa mihitsy le teny ato. Raha ny resakitsika teo aloha hoe ny fiangonana farany dia manana ny fampianarana avy amin'ny Kristy. Ny 15 zany dia eto hoe misy zany atao hoe teny fikasan'ny Ray dia namepetra mihitsy Jesosy aza miala eto Jerosalema aloha nareo talohan'ny akarany tany an-danitra io. Aza miala eto aloha nareo zay izy vahoaka hiandry ny teny fikasan'ny Ray izay efa renareo tamiko. Ino ny teny fikasan'ny Ray io dia nazavainy Jesosy hoe nareo izy dia natao batisa tamin'ny rano fa zao afaka andro vitsivitsy dia ho atao batisa amin'ny fanahy masina. Dikan'izay zany dia zao fiangonana misy sy manana zany atao hoe batisa ny fanahy masina izany ny fiangonana voalohany. Dia manamafy an'izany eo amin'ny 9. Zao ny voalazany teny eo amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ihany 9. Fa hahazo ery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Le batisan'ny fanahy masina dia tsy inona fa voalazany indray zany eto hoe filatsahan'ny fanahy masina. Azo ery ianareo izy amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Ny dikany dia zao, le filatsahan'ny fanahy masina ao amin'le olona zay atao hoe batisan'ny fanahy masina ihany koa dia hitondra hery ho azy ary hery ahatonga azy ho vavolombelona. Zay no aoka ho fantatsika zany hoe ny herin'ny fanahy masina. Zany hoe ny fiangonana voalohany manana 1:5 farany manana ny herin'ny fanahy masina. Zany no mampiavaka ny fiangonana voalohany. Ka zao ary reo ny zavatra 5 tokony ho fantatsika fa tena nanana n'ireo fiangonana voalohany. Dia ireo zavatra 5 ireo izay ataontsika hoe lasitra no hampitovitsika ny fiangonana rehetra misy manerana n'izao tontolo izao. Zay ny tady tio zay. Averintsika ary le zavatra 5. Voalohany, naorin'ny tompo fa tsy olona. Zany hoe raha fiangonana ny orina ka naorin'ny olona zany dia efa tsy izy aloha. Raisy tsara zay, tsy fiangonana farany. Hoe niainga tamina ady korotana ianao dia tezitra dia niala dia nanangana fiangonana. Tsy fiangonana naorin'ny tompo zany. Na hoe nahita ny sasana nanangana dia ndeha akatahaka dia anangana ihany koa, tsy fiangonana naorin'ny tompo zany.
fa mbola jerevantsika tsara sy azavaintsika tsara hoe ahoana marina zany tena hoe naoron'ny tompo zany fa tsy olona, satria tsisy hiteny koa nge hoe ny anay ty tsy naoron'i Jesosy zany fa za ihany nanorona azy, fa samy eritreritra daholo netra hoe n'Andriamanitra io, izy nanangana an'io sy ny sisa. Fa mbola jerevantsika sasy avaina mafy de mafy tokoa hoe ahoana marina zany atao hoe naoron'ny tompo izany. Faharoa, ny andisy faharoa de hoe miorina amin'ny fanorenana ny apôstôly sy ny mpaminany. Ny fiangonana arak'izany, ny fiangonana voalohany de nisy apôstôly, nisy mpaminany, zay le hoe nanorenana azy. De tokony ho tahak'izay koa ny fiangonana farany, manana apôstôly sy mpaminany ary be de be amin'izao fotoana izao no efa milaza ny tenany fa apôstôly, satria asa fantany angambany hoe zany no nisy tamin'ny andro voalohany. Fa mbola jerevantsika tsara ihany koa hoe inona marina ny tena atao hoe apôstôly, satria tsy zay rehetra miteny ny tenany hoe apôstôly de ho izy avokoa, fa mbola jerevantsika zany hoe inona marina zany hoe apôstôly zany. Ny andisy fahatelo moa de le hoe manana ny fahefan'ilay any an-danitra, fahefana hafa de hafa io satria mandidiny zavatra ety an-tany de ekena any an-danitra. Ny andisy faefatra de ny manana ny fampianarana tsisy kilema, ilay tsy nampianaran'ny olona fa nampianaran'ny Kristy. Ary ny andisy fahadimy de ny hoe manana ny herin'ny fanahy masina. Reo no nanana ny fiangonana voalohany izay tokony ho jerena ihany koa amin'ny fiangonana farany. Eny ary tapitra ny fiarahantsika tamin'ity androany ity dia ho hitantsika zany raha sitrapon'ny tompo aorianan'ny androany hoe iza amin'reto karazam-piangonana maro de maro reto ilay fiangonana farany. Fa milohan'izany moa mbola ho jerevantsika tsara ny dikan'le hoe naoron'ny tompo sy ny dikan'le hoe apôstôly. Mino fa faly avokoa ary isika rehetrarehetra izay nanaraka sy fampianarana ray manontolo izay dia zava-dehibe iny mbola fizarana voalohany angamba no ilazana azy, hahafahantsika miditra amin'ny fizarana manaraka, ampahafantarana antsika ny